mamirapiratra ao anatin'ny alina. Izay no lohateny am'tianantsika ny herinandrontsika, mbola manasanao am-pitiavana anjoyan'izany hatramin'ny farany. Miaraba antsika rehetra amin'izao zoma maraina izao, rehefa samy tantan'ny tompo isika nandritry ny alina, dia tafahoana mpifaliana, andeha re mba hifanofahofantanana, ho mariky izany fifampiarabana izany. Tonoana mandrakariva aminao ny fiadanan'ny tompo. Andeha ry araka hivavaka isika, raha nomboka izao fiarahana mandinika ny ten'Andriamanitra izao. Misaotra indrindra Andriamanitra noho ny fikarakaranao sy ny fitantananao ny tsirairay avy, ny herin-doza na hatratra ny maraina, tafahoana soamantsara hiaraka andinika ny teninao, misaotra tompo, satria lalina tsy takatry ny sainay ny fitiavanao anay. Indrisy tsy mendrika izahay kanefa domenao izany tombotsoa izany, mangataka ny fanadiovana, mangataka famelan-keloka ankehitriny, ary ny fanena masina kosa no ampitoeranao temponay, azonay mandray ny teninao. Tononona ny vavaka amin'nara Jesosy. Amen. Filipianina toko 2:15-20, fantatrao zay ilay andinina atao tadina izay, manao hoe ataovy ny zavatra rehetra tsy ampy fimonomonona sy tsy fisalasalana, mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo, dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy amin'ny firenena meloka sy maditra, izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Amin'ny boky Deutéronomie toko 4:1, dia misy antso nampitain'Andriamanitra andro Hebreo fahiny, nasain'Andriamanitra nakatoa ny Hebreo ho amin'ny fankatoavana, ho faindrenareo sy fanananareo saina eny masin'ny firenena samihafa, fandre izany lalàna zany rehetra izany izy ka hanao hoe olona endry sy manan-tsaina tokoa io firenena io. Avatrahany amin'izany fotoana izany dia nataon'Andriamanitra ny antso amin'ny fankatoavana sy ny fanazavana. Taonjato maro tateo aoriana, Jesosy rehefa naniraka ny mpianatra dia nilaza ihany koa izy amin'ny toko 9:20 manao hoe izao ny fahazavana izao tontolo izao, izay manaraka tsy mandeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Dia hoy ihany koa izy amin'ny Matteo toko 5:17, ianareo ny fahazavana izao tontolo izao, tsy azo afenina izay tanàna miorina ao an-tampon-tendrombohitra. Tamin'ity herinandro ity isika dia nandinika ny Filipianina toko 2, manomboka ny 20 ka hatramin'ny 30, ka nitarihana tamintsika hoe mila miasa tanteraka ny asan'Andriamanitra ao anatintsika isika, amin'ny tahotra sy niovotra. Ny arahantsika nandinika ihany koa fa isika rehetrarehetra dia tokony fanazavana ao anatin'ny aizina izao tontolo izao, ka hahatonga antsika ho fanatitra velona. Ary nitarihana ihany koa isika mba olona voazatoetra, ary natsoina mba hanome voninahitra izay olona tahaka izany, izany hoe izay olona izay milofo fatratra tsy manao viveriny ainy amin'ity asan'Andriamanitra ity. Ny farana antsika androany hoe mamirapiratra ao anatin'ny alina. Ny mpiara-midinika namana, ny antso atao amintsika dia izao hoe aoka ianao ho fanazavana. Hoy nataon'ity mpanoratra anankiray amin'ny boky ilay fitiavana mandresy, hoy izy hoe izay mijoro akaiky indrindra an'i Kristy dia izay nisotro be indrindra eto an-tany ny amin'ny toe-tsainy entan'ny fitiavana manosorona ny izao. Ny olona izay akaiky an'i Kristy izany dia izay olona mahafoy ny izahony, izany hoe olona vonina anio fitiavana tsy mirere, tsy mieboebo, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, fitiavana izay manetsika ny mpianatra tahaka ny nanetsihany tompontsika, hanome ny zavatra rehetra, hivelona sy hiasa mafy hafoitena, eny fa na dia hatramin'ny fahafatesana azy. Mpiara-midinika namana, aoka tsy ho adinontsika fa efa tsy lavitra antsika intsony
ny fotoana tongavan'ny fitsapana mivaivay eo amin'ny fanatsirary avy eto amin'ity zao tontolo zao misy antsika ity. Efa tsy ho ela intsony ny fotoana tongavan'ny fitsapana mivaivay ka amporosiana anao ijoro mandrakariva fahazavana ao anatin'izao aizina izao. Ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ho anao dia tadio fa arakaraky ny amaizin'ny alina no tokony hamirapiratana tahaka ny kintana. Na dia mamely mafy aza, na dia manao ezaka mafy aza Satany hamelezana antsika. Izao kosa noho ny amin'ny Jesosy, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy, noho ny fifikirantsika amin'ny Jesosy, dia anoatra noho ny mpandrisy izao sy anao. Ry mpiara-midinika namana, aokary hamirapiratra ao anatin'ny alina isika. Ataovy ny zavatra rehetra, ataovy ny fanomponana Andriamanitra, ataovy ny fanaovana fanarahana sitrapon'Andriamanitra, tsy amin'ny fimonomononana, tsisy fisalasalana, mba ho tsy manao antsiny, tsy misy fitaka, mba ho zanak'Andriamanitra tsy manana didy amin'ny firenena meloka sy maditra, ary mba hiseho ho fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Ny faneriko indrindra ianao ane ilay fanazavana, ilay mamirapiratra ao anatin'ny alina, ka ho tazany manodidina, tazany mpiarabelona, hita amin'ny toerana maro samihafa izany famirapirantanao izany. Tsy nohony avy aminao izany, fa nohony amin'i Jesosy ilay fahazavana izao tontolo izao, dia lasa fahazavana ihany keo amin'ny hafa izao sy anao. Tompany ombanao ary misaotra anao tamin'ny fanarahanao tsy tapaka ny fahatokinao hita izao fandarana izao. Dia manasana indray raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotoan'ny fandarana manaraka dia ho tafaraka indray isika rehetra. Andeha ary hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, herinandro nafinaritra ny herinandro inomenao anay, ka nitarianao anay fa izay tsirary avy dia tokony hamirapiratra toy ny fanazavana eto amin'ity zao tontolo izao teo anatin'ny aizina. Ampio zay Andriamanitra mba hijoro mandrakariva amin'ny fanarananao, ka ho mpanompo voazaha toetra, vonina anatanteraka ny asanao tsy amin'ny fimonomonona sy tsy fisalasalana, fa vonina anatanteraka izany amin'ny fifaliana sy ampitiavana. Dia mitahy anay entina mavaka manokana reto mpiara-midinika reto, zay rehetra mahakasika azy Andriamanitra, dia ianao no hiditra an-tsehatra. Raha tsy salama izy ireo, ianao no hitsabo. Raha tratra ny fakoviana, ianao ampahery. Raha trotraky ny fiainana, ianao no atanjaka. Ary raha hiasa sy anao ny adidy, ianao no homba ny tsirairay avy. Ary raha mbola mianatra kosa, dia ianao no nolotsaina hanome ny fahalalana rehetra. Dia mitahy anay amin'izao tontolo andro izao, tonononay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.